Manolotra ny araba ho antsika mpanaraka ny olom-pirenenao eto amin'ny televizionna malagasy sy ny radio nasionaly malagasy. Miaraka aminao indray ny senia ato anatin'izao fandarana izao. Manasanao indray izahay hiaraka aminay hatramin'ny farany. Riva oka malagasy masy mandidy tompony fanapana tompony safidinao manokana sagnadratsy ovavidy afatra hoan'olom-pirenena afaka mifidy rehefa olom-pirenena ny hoe ampitona fotsiny tena mila jerena na vomaly azany kara-panondronao ny nomeny efa ho anaty lisy mpifidianana ekena no adidy iory izy mianakavy ndana misoratanarana anao raha vavy sorotao antsena hoe tsy vidy ao fa vehivavy nefa nizy tondratsika eo danao miteraka Anao raha misefa na ray azeto tsy avana ka tsy atsaro voilika areo manam-pahasembanana tovyany sika zosy adidy no ikambanana tomponantoka jiaby rehefa tonga ny fifidianana na mpivarokena io na mpivarotamba na lobaka mpalitao na malabary mpirafilamba sanavahaniza tsisy hoe ratsy io na tsara masy mandidy daolo ko fa zana gasikara zosy adidy na mifidy enao ny masy mandidy sara tsisy fifidianana ary enao Nietsika fanaovam-baksiny fahobe isoroanan'ny COVID-19 no entina aminao. Ny zoma lasa teo no nanatanterahana izany araka ny fanazavan'ny dokotera lehibe ny sampandraharaha fitsaboana eto anivon'ny senia. Nantotosa hetsika ara-vaksiny ny teto amin'ny senia foibe izay natao ho an'ny mpiasa sy ny vady aman-janany. Marihana fa efa hetsika fanefatra fanaovam-baksiny izay nitanterahana izany. Izay dia natao ho amin'ny fiarovana ny fahasalaman'ny mpiasa mba ahafahana miatrika tsara sy mantotosa ny asa ho fiarovana ihany koa amin'ny aretina Covid. Ankoatran'ireo fanaovana vaksiny dia nisy ihany koa ary mbola tanterahana hatramin'izao ireo fepetra sakana fanarahana ireo fepetra sakana toy ny fanaovana arovava orona toy ny fanaovana gel ery ampidirana ny vavahady ary ny famendrahana ny ranom-panafody izay atao indroa isan-kerinandro any amin'ny birao tsirairay sy ihany koa amin'ny tomobile na ny fiara izany. Nisy ihany koa ny fifandimbiasan'ny mpiasa indrindra tamin'ireny le fotoana namay tamin'ny valan'aretina reny izay nahafahany teto anivon'ny senia nanao ny télétravail mba ho fiarovana ny fiparitahan'ny valan'aretina. Farana hatreo ny fandaharantsika ho an'ny androany. Mankasitraka anao nanjoa izany hatramin'ny farany. Manome fotoananao indray amin'ny fandarana manaraka. Veloma tompoko. Salama président. Se inona français. Masaka namarina ny anarako anaty lisy mpifidianana tena fotoana mihitsy zao mansosy ao. Ianao koa manova takazy manatona ny fokotany misy anao. Amarino tsara raha tafiditra ao amin'ny lisy mpifidianana ny anaranao. Raha sanatrika misy diso aza misalasala manao fanamarihana. Ary raha misy fisoratana anarana mampiayanao dia lazao hampiandraikitra ny fifidianana ao fokotany zany. Manana roapolo andro aoriana ny atongavan'ny lisitra any amin'ny fokotany ianao hanaovana fanamarinana. Entany koa ny manodidina ny fianakaviana sy ny namana satria rehefa marina daholo ny mombanao rehetra ao anaty lisy mpifidianana izay ianao vao afaka mifidy ara-dalàna. Za anaty lisy mpifidianana ary ianao